Image appli Institut de management, de gestion et de médecine humaine appliquée. Dia toeram-pampianarana anankiray amin'ny ambaratonga ambony izay tsy miankina amin'ny fanjakana. Izay mandeha mpianatra afaka baccalauréat mazava ho azy ary manofana mpianatra hivoaka dokotera zany. Izy io dia nahazo fankatoavana zany, nahazo arrêté d'habilitation, nahazo arrêté de lecture avy amin'ny ministèran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana sientifika, ary nahazo ny équivalence administrative ny diplôme zany izay voaka avy tao avy any amin'ny ministèran'ny asa sy ny azam-panjakana ary ny lona sosialy. Efa tamin'ny taona 2012 mivoahan'izay zavatra ary efa mivoaka tamin'ny gazety mpanjakana tamin'ny 9 janoary 2019 teo, ka efa ampianasa zany amin'izao mpianatra mivoaka dokotera ary mazava ho azy manaraka ny système alimentaire ary ny diplôme zay ho azo mivoaka avy tao dia mitovy tsara amin'ny diplôme an'ankizy izay mivoaka dokotera avy amin'ny faculté de médecine. Ary na ny arrêté nafahandreo mpianatra dia mitovy tsara amin'ny arrêté na ny didim-pitondrana izay azon'ny faculté de médecine Ankatso. Dika zany no mitovy rehetra tsara zany. Manao antso avy ihany zany zahay eo amin'ny mazaplia sanatria zany tsy hoe hifaninana amin'ny faculté de médecine fa manao moa zany izy ity zavatra lalana efa nizoro amin'ny fanjakana zany ny hoe ny fampianarana tsy miankina eto Madagasikara manomboka any amin'ny ambaratonga ambany any eo amin'ny ambaratonga ampovoamboana ary hatramin'ny aty ambaratonga ambony dia efa ny fampizaran'ny fanjakana amin'ny tsy miankina ny fandraisana atanana ny zaza malagasy, ny fampianarana zany zaza malagasy ka zay mahatonga fanjakana mazava ho azy manaiky ny fisokafan'ny mazapli. Dika zany zany zay tsy natao hifaninana fa natao hiara-misy alahy amin'ny fanjakana amin'ny fandraisana ny zanak'isotry zaza malagasy fampianarana dokotera ary miezaka ny mazapli miendrika an'izay fatokisana napetraky ny fanjakana amin'izay. Raha kitranykita hoe tsy hifaninana fa miara-misy alahy miara-njara dikan'izany tena manaiky tsara mihitsy zay ny mazapli ary miantso mihitsy ary ny fiara-miasa mironamana ray aman-dreny zoky misy koa ny zandry mare malasana mpampianatra ny faculté de médecine akoatry ny mpampianatra efa mazapli. Ny toerana misy azy dia anankiroa. Ny anankiray eo Antsinalonjafy eo ampitan'ny palais de sport Mahamasina eo zany misainga arabe miakatra makany am-pamarinana iny. Ny anankiray ao amin'ny clinique fidy Ambatomainty zany. Zay io zany ny toerana ny adresse misy ny image appli hatreto. Satria ny image appli efa misy talohan'izay dia efa namoaka ny dokotera enina amby roapolo izy dokotera amby roapolo zao dia
azo fakatoavana avany amin'ny lavitry ny telo no Madagasikara dia io izany no manaiky ny maradalàna ny dokotera izay miasa eto ary efa miasa ara-dalàna any amin'ny toerana izay misy any misy ny manokatra cabinet médical, misy ny miasa amin'ireny orinasa ireny fikarohana ireny ary misy koa zany no voaray mipetapandrakany. Ny fidiovana ny maha-javokely zany dia misy fifaninanana iny militaon ary misy salanisa zany mazava ho azy tsy maintsy anjehana ary na ny fifindrana fiakarana kilasy ary dia manaraka toy izay ihany koa misy salanisa tsy maintsy anjehana satria ankizy mendrika ary ankizy mahay zany no tsy maintsy avoakavoka satria aina ny lalaovina mazany mpampianatra mazava ho azy dia mpampianatra efa tena mpampianatra mpianatra ny dokotera ny amin'ny ambaratonga ambony zany eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.